Iaingo no mpandrindra ny tetikasa ataoko hoe trano fonenana mendrika ho an'ireo sahirana mety fa izany fandikako azy amin'ny teny malagasy zany. Ho an'ny olona rehetra aloha ilay izy. Ay, ho an'ny olona rehetra trano mendrika ho an'ny olona rehetra. Ho an'ny olona rehetra ao amin'ny enda. Mbola ho avy eo ny fito lafa enda aloha zareo tonga eto. Dia i Sandrina kosa dia sekretera mpanatanteraka eo anivon'ny fikambanan'ireo matianina amin'ny urbanisme eto Madagasikara, fandrindrana ny inona dikany urbanisme teny malagasy. Azo antsoina koa zany hoe ny momba ny tanan-dehibe rehetrarehetra zany pikaroka momba ny tanan-dehibe. Pikaroka momba ny tanan-dehibe eto Madagasikara. Ny fiainana zany dia mikaroka foana no ataony lahasa. Izy ireo no resadresaka amintsika amin'ity tapany voalohany ity, fanontaniana voalohany apetraka dia hoe inona tsara le hoe enda. Soratra tompoko. ENDA dia fanafezan-teny atao hoe environnement, développement et action. Izany hoe izy io dia association malagasy miorina eto Madagasikara, eto Antananarivo Foibe dia manana antenne izay any Majunga. Izany hoe le enda zany ENDA. Eny tompoko. Fa tsy hoe si garçon si zao. Eny tompoko. Veko hoe tsy landimy lahy zareo dia lasa eny. Nefa izay be vehivavy be eto. Nefa zareo vavy eto inona tsara ny tena anjara andraikitra ny enda. Ao amin'ny enda zany amin'ny association anazy dia manana tetikasa fito izay izay mikarakara maha olona daholo. Izany hoe ao no misy ny mikarakara ny ankizy eny an-dalambe dia mampianatra an'ireny izay dia manao insertion professionnelle. Ao no misy ny ady tetikasa miady amin'ny herisetra ao an-tokantrano. Dia misy koa ny ao comité de formation na animateur éducateur. Dia misy ny resaka assainissement dia misy ny tenako moa zany dia eo amin'ny resaka trano fonenana. Trano fonenana satria izay misy ny tenanao dia aloha izay no resahantsika vetivety. Trano fonenana inona tsara ny le tetikasa hoe trano fonenana mendrika? Tetikasa izay nanomboka tamin'ny janvier 2017 ilay atao hoe un logement digne pour tous. Izany hoe miezaka manatsara ny toeram-ponenana izy zany amin'ity tetikasa ity. Dia eto amin'ny Antananarivo renivohitra aloha misy anazy amin'ny firaisana anankiroa dia ny firaisana voalohany sy ny firaisana fahaefatra. Dia tsy ny fokontany rehetrarehetra koa misy anazy fa 5 ao amin'ny firaisana voalohany ary 5 ao amin'ny firaisana fahaefatra. Inona tonga le safidy ao anatin'izay le firaisana voalohany zany misy any Sorano Analakely zany zany. Dia fahaefatra raha mbo manarina? Fahaefatra aty Mahamasina. Ay Mahamasina fahaenina kay mbo manarina. Na tonga le safidy voalohany aloha zany dia efa ela nisy ny tetikasa habitat efa mandray amin'ny faha-15 taonanay izahay amin'izao. Misaotra tompoko. Tsy androany. Amin'ny manaraka. Dia na tonga nay safidy an'le fokontany aloha tany saika hoe izavy le fokontany dia amin'izay mazava aminareo hoe ho an'ny firaisana voalohany atao madinika voany atao madinika 3 juin angara atao madinika famille manaritsy atsinanana dia manaritsy voany. Ho an'ny firaisana fahaefatra faritra Ivato zany. Ambohibarikely Ivolany iray Mandrangombato voalohany Anosy be voalohany ary Anosy be faharoa. Dia mety efa voavalinao ilay fanontaniana hoe fa maninona mbola safidy. Dia ireo tetikasa ireo zany ahoana ny azahoan'ilay olona ahoana ny masotsivana zany e? Ny tena masotsivana dia ny tetikasa dia miasa an'ireo olona tena sahirana. Izany hoe ilay tena kely kely fidiram-bola sy fahamiaina zany e. Mety tsy manana mihitsy. Fa ny tetikasa tsy manao asa soa arak'ilay teneninareo hoe manome fa misy fandraisana anjara takin'ilay olona. Tsy manome mamay-poana izahay fa mitaky fandraisana anjara sy fandraisana andraikitry ny olona te azo tombotsoa miaraka aminay. Asa mahasoa zany izy fa tsy asa soa ilay ataonareo. Asa mahasoa ny tena marina moa zany hoe fiaraha-miasa. Izahay sy ilay olona te azo anatsara ny trano fonenana no miara-miasa. Fa ireo zany zao amin'izao fotoana izao ny trano fonenana mety hoe efa voaorinareo na ve hoe mety hoe efa firy eo ny fianakaviana zao no tafiditra ao anatina tokantrano trano fonenana mendrika.
azafakely indray aloha le fandehan'le tetikasa ny tetikasa tsy hoe vao maniry a de mandondona de misokatra ny tetikasa de miara-miasitsika fa mbola misy a arak'le nyteneniko teo misy fandraisana anjara de misy zany a fotoana fizahatoetra anaisy le olona zany hoe manao tahiry izy roa satria le izy alotsy kelikely a de mizara roa misy tahiry de misy famerenam-bola zany hoe misy fizahatoetra eo amin'ny ambolana ka hatramin'ny 12 volana eo a mandoa amin'ny ampahan'ny anjarany izy de ataony eny trano de mamerim-bola izy misy karazany roa koa le izy nefa misy ny atao hoe fanatsarana ray manontolo zany hoe io le trano azon'le olona de arodana mihitsy de atsangana ho trano briky izay somary maharitraritra ny fiaraha-miasa 3 taona eo fa misy le hoe fanatsarana amin'ny ampahany zany hoe ohatra ny tafotsiny tiany soloana na ny trano rindrina fotsiny tiany soloana na ny dalasy fotsiny ny atao de iny a 3 volana ka hatramin'ny 6 volana farafahelany de raha ho isaitsika ny mpahazo tombotsoa amin'izao zany hoe zay tena manao tahiry sy mamerim-bola de manodidididina ny 503 eo fitambarana fianakaviana io zany hoe raha ataontsika fois 5 zany le satria fianakaviana ray misy olona 5 de efa amin'ny 500 eo olona azoko lazaina ve hoe ny fandraisana anjara an'ilay olona mety kely kokoa noho ny fandraisana anjara anareo tetikasa ye tena kely apahany mihitsiny ny tena tanjonay tsina de le olona hoe manana tetikasa de mila manao sacrifice zany de mila mandray anjara raha te hana tsara de mila mandray anjara tsy le fandoavam-bola ihany ny tena asa be ataon'ny tetikasa fa anisany manao le changement de comportement izahay hoe mila miafy de mila manena dépense ianao a de mila mahay manavaka hoe iza ny mahasoa iza ny mahafinaritra iza ny lara-pahamehana iza ny afaka miandry fa tsy hoe ndeha hanao trano a de tsy ho ampianariko ny zanako na hoe ndeha hanao trano a de tsy hihinan-kanina zay tsy ataon'ny tetikasa fa hoe ampianarina izy hoe raha tia vola tantaninao a de ohatr'izao ny tokony hitondrainao anazy a ahafahanao a manana tetikasa mivaingana afaka fotoanao arinao kely Sandrina inona anjara andraikitrareo anatin'le izy ny APUM zany association des professionnels de l'urbain de Madagascar de ao anatin'le projet logement digne pour tous karakara kokoa le resaka hoe atao hoe volet action recherche ao zany anay zany de ny apportnay le resaka fitediavana sy fikarohana hevitra mba hanatsarana le projet efa misy amin'izao fotoana zany zay zany manao étude manampy ny projet mitady bureau d'étude ohatra na manampy ny projet aona re zany manintsy ny zavatra mety mbola lesika na tsy ampy de afa am'le izy koa zay miaraka amin'ny projet miaraka amin'ny olona hoe mandinika tokoa hoe inona zany tena ilain'le olona inona mba fikasan'ireo olo reo fa inona koa zany tena ilain'le tanan-dehibe satria le izy zany rehefa atao tanan-dehibe tsika de tsy ny olo-tsotra fotsiny jerena na hoe ny trano ray fotsiny jerena fa jerena mihitsy le izy hoe io trano io sy olo io ao anatin'le tanan-dehibe hoe tena mety ve fipetrahany ao ahoana ny nataony ao manampy ve izy amin'ny zavatsosa vao maika izy manampy am'le efa le zavatra efa manahirany eto tanan-dehibe de eo indrindra zany mahatsara le projet any anda amin'ny ito indraintoaka ito hoe tena sady manampy an'le olona izy no am'izay le izy misy an'le hoe formation koa zany hoe tena miova le toetsan'le olona sy fomba fiainan'le olona mba ahafahan'le olona koa manampy ny tanan-dehibe sy ireo mpitatana mba hanatsara ny tanan-dehibe izay resahana foana zany amin'izao fotoana efa miresaka an'izay mihitsy tsika de zay ny tiako atongavana kely hoe amin'ireny trano ohatra hoe sary mandeha hita amin'ny fahitalavitra misy trano amin'ireny izay azo azaina hoe mety ataoko tonga de miteny mivantana hoe construction illicite de miteny izy hoe tia ny tranonay tia ny taninay misy anay tonga ve de mety amin'izay ve le izy sa tsy maintsy hoe farafaratsy mba misy certificat foncier le tany sa tsy maintsy miandry titre foncier vao manao nareo ie ao anatin'le tetikasa amin'ny mampa hoe logement anazy de mikitika taratasy tany mihitsy zay ary izahay raha tena manampy ny olona anao régularisation foncier zany hoe anatin'ny volet anankiray io ny olona miara-miasa aminay tsy voatery hoe tena manana titre izy fa manana droit amin'le tany zany hoe izahay aloha zany raha anorina trano izy de anontaninay hoe ahoana ny anaporofonao aminay fa anao io tany io eo amin'izay zany zay de manomboka hoe miteny izy hoe ambebe anay io andadabe anay io fa inona le taratasy
de eo am'izay zany mitondra zay taratasy any aminy a de eo koa zay koa le accompagnement ataonay mampianatra mitatana zany zay hoe raha ohatra ka hoe tena nareo a fantatry ny olona rehetrarehetra fa nareo le tany fa raha ara-panjakana tsy anareo le tany ary tsy manana zonareo de amin'io zany mitetika asa manampy an-drareo irégulariser an'le izy ao aminay teneniko anareo fotsiny fa misy titre zareo efa 6e génération no eo ny tany nefa ny tena kely le tany a raha tany tam'izany ataontsika hoe ainara de am'izao izy efa 50 ny tompon'le izy de manazava an'le olona zany zay hoe ohatrohatr'izao ny atao mba tena raha tianareo tena ho tompony nareo a ny atao hoe tompony de manana taratasy de misoratra ao amin'ny taratasy ny anaranareo de mila manampy an'iny zany zay mila mampafantatra mitaotrano tsy efa nirery eny to ny asa koatra mazana be zany asa zany misy mpanoana ve nareo sa ianareo miravavy no miara mikondoa eo de hoe mbao zao ny atao eny tompoko de io indrindra io projet io zany a de financé par ny agence française de développement sy ny AFD sy ny fondation Abbé Pierre de anatin'izany koa misy ny partenaire hafa izay partenaire technique akoatranay APUM zany de misy koa ny SIF misy ny CDA misy ny OTIV misy ny Koloaina sao de misy atiniko ay eny tompoko tena eo mihitsy izy io sady ohatrany misy kozan'le reo misy resaky le reo sary fotsiny tsika toy ihany resakytsika fa zakona de fa le sary fotsiny ya ny zavatra anankiray tiako resahana amin'ny Sandrina resaka urbanisme ihany misy le hoe plan d'urbanisme ao anaty ty tetikasy ty ve hoe atao ihany koa ve le plan d'urbanisme hoe efa eritreretina hoe raha miteny zao ny tetikasy LDT hoe eto ty ny atao de efa eritreretina hoe raha mitoy maketo ty plan ty de mety io andao atao io fa afaka ataontsika mitatra mankaty ohatrany de eo indrindra zany amin'izao fotoana ny plan d'urbanisme n'Antananarivo fa misy manao anazy any andy fa tsy zahay manao anazy aloha fa eo indrindra hoe fa mifampiresaka akaiky amin'ireny koa zay hoe ahoana tokoa ny azo atao de ny anjara asanay amin'izany a de manome sosikevitra hoe inona tokoa zany natao an'ireo tanàna ireo satria maro zany ny mbola tsy tapaka sady ny tamin'ny plan d'urbanisme sasany zany efa misy tsy mbola voajery amin'ireo tanàna ireo nefa ny efa hita hoe mivelatra foana le izy de ny anjaranay zany a miaraka amin'ny ANDA sy ny ao anaty le projet logement digne pour tous hoe mikarika hoe sady manome sosikevitra hoe inona ny afaka atao an'ireo tanàna ireo inona ny afaka atao miaraka an'ireo olona ireo satria le izy zany samy tompo tanàna daholo ihany tsika rehetrarehetra samy tompo tanàna tsika ny tanàna raha ohatra kay tingamba mifantaniko farany raha ohatra kay ka misy olona zany nahita an'ity fandaran'ity zao de te anantona ny LDT ahoana ny ataony aiza izy mandeha aiza izy mandombaravarana ahoana avy ny lalakizorany mba ahafahany miresadresaka sy midinidinika aminareo ahafahany miditra lalindalina kokoa am'le resaka satria netsika moa eto somary fampidirana ihany raha ohatra ianareo ka ao anatin'le fokotany anaky 5 votongo teo 5 avy ao amin'ny firaisana voalohany 5 avy ao amin'ny firaisana fahaefatra de afaka manantona ny birao anay ao ambadiky ny senam eo am'le senam 67 hectares zany hoe zay ny alalantsika anazy fa raha ny tena marina izy de fokotany antetezana ampovoany tena ao ambadiky ny senam mihitsiny raha eo am'le tetezana ampovoany le eo ampovoan'ny canal C3 iny tsika mandeha de misy lalana atonina tomobile somary fotafotaky zay de mivily mekavy rehefa tapitra ny lalana atonina tomobile de mitodika kandrefana de mahita vavahady be menamena de ao ny ANDA de mandray anareo raha ohatra nareo ka tonga alolo de isan'andro zay mandray alohan'ny amin'ny sivy fa raha ohatra nareo hoe somary sahirana de rehefa talata misy olona afaka mandray anareo ao amin'ny valo sasany ka hatramin'ny 12 de rehefa lakamisy hariva amin'ny 2 sasany ka